Madagasikara mahaleo tena ny vahiny no manjaka sy omena vahana. Volavolan-dalàna ny fiantetim-bolam-panjakana nasy mpantsiana 2024 revirevo ny betsaka ao anatiny tsy miova mihitsy ny mpitondra. Fampandrosoana amin'ny tanàna miady irery ny komina. Faltafahoana aminao indray ny tenako ato anatin'ny fampalalama Vaovao Mbs amin'ny Takariva ny Alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana Jona ny taona 2024 ity manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy. Tsy mbola mahaleo teny Madagasikara hoy ny olom-pirenena sendrany mpanao gazetinay androany mbola miankin-doha tanteraka na izany ara-politika na ara-toe-karena fa indrindra eo amin'ny toe-tsaina. Ny vahiny indray aza no tena mahazo tompony eo amin'ny firenentsika ho iatran'izy ireo. Andro miaratiana sy Mathieu Princy. Igadona tsy hoery ny fety ny fahaleovantena pireneny da tsy manatantara eo amin'ny malagasy rehetra izay atsiarovana ny valin'ny tolona natao sy ny adiny ireo ray aman-dreny tany aloha dia ny fahafahana teo ambany vahoan'ny frantsay 12 taona tsy aoriana mbola miankin-doha tanteraka amin'ny vahiny sika na eo amin'ny lafin'ny politika na ara-toe-karena na ny toe-tsaina ho ny olo-pireneny na ny sakafo aza mbola farana ny velany mbola ireo vahiny ihany koa no manjakazaka amin'ny fitrandrahana ka ny malagasy no milefitra tsy misitraka tombotsoa avy amin'izany akory very fana mbola velona ny maro anisa tsy mahita lalakombana manoloana ny fikatsoany raharam-pirenena ankehitriny vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny gaboraraka tsy maleo tena ihany tsika raha ny tena maro ohatra ny mbola tsindry azo lena ihany ohatra sady mbola anjakany vahiny ataontsika ataoko ohatra fotsiny zao hoe ny arena-kibon'ny tany zao tena ny vahiny no misitraka azy fa tsy tsika malagasy tena mikatso mihitsy ny raharam-pirenena satria sosialim-bahoaka zany tena ohatrany hoe tsinitsinina mahitsy amin'izao fiainana vaninandro iainantsika zao tena mazava ho azy aloha vahiny no tena manjaka satria tsika mbola baikony vahiny amin'ny sehatra amin'ny asa rehetra mihitsy tena mbola marisarisa be zany tsika amin'le fomba fampandrosoana an'le malagasy tsy mijery avy aty ambany ny ftondra fa ny avy any ambony ny jery tsika efa tsy manana firaisan-kina daholo tsy mifampiaino zany rehetrarehetra zany na fiarahamonina tsy misy ninina azo atao mihitsy fa dia na varina inona farana ny velany daholo ny tanitsika totofana trano be mezinezina nefa ny tany vary daholo namiko aloha dia tsy misy fitiavan-tena nisy tranankiray ny tena toatra ny tompon'ny firenena fa tsy ny filoha tena manjaka misy tena manjaka ny sonovo ny karana anazy daholo zao ny atao ny betsabe ny zavatra betsaka eto amintsika zao anazy daholo dia migasa ny mpiasa fotsiny zay anjantsika dia mbola tsy mahaleo tena aloha fa ny antsika io fahaleovantena efa mahazatra aloha hoe feti-pirenena dia atao fa mbola tsy mahaleo tena mila mifoha amin'ny toromaso ary mahay miray ina manoloana izao toe-java-misy izao ny vahoaka malagasy ho ny fikambanana iray androany efa tafahoatra loatra ny zava-misy tongava saina rery malagasy ao mitongava saina isika efa tsalo alika ntsony ranombary be fahatenda-kely efa afaty izy ty ho faty anesika menakaby miaritra ny mafy ny malagasy ankehitriny tsy antanan-dehibe tsy ambanivohitra fa misedry zany avokoa atao anatin'ny volonandro fety isika izao to samy manao izay ho afan'ny rehetra samy miainy tenany tsy manjery ny afintsony manoloana ny rotoroto sy ny fahasahiranana Niova tanteraka ny endriky ny fiarahamonina malagasy tato anatin'ny taona maromaro izao antony lehibe mitarika izany ny tsy fampiny fanabeazana ho an'ny olom-pirenena havanana sy ny fahaizany miainana ny sivisy mizandy misy indrindra ny tetika sarindra tanterahiny avy eo anivony M6 tatao fa tsy ny vahoaka amerikana na ny USAID volana mafisana ny fifampitondrana eto Madagasikara andro miaratiana sy Mathieu Princy atrany miarava ary mivoana tanteraka ny endriky ny fiarahamonina malagasy taona maro lasa izay ary miamahazo vana ankehitriny misy eo amin'ny endrika maro lafy zany raha tsy lasa fa tsy ny tsy fandripalemana ny tsy fahalalam-pomba sy ny tsy fanarandalana maro antony lehibe mitarika izany tsy fampiny ny fanabeazana olom-pirenena vanina sy ny fahaiza-miainana ny sivisma miaingeny fotony ho afana mamany olana amin'ny alalan'ny fampidiranjany ho taranja iray anaty fandaharam-pianarany antony mola volana ny fandarana sarindra tanterahany PNUD sy ny M6 tatao fa tsy ny USAID vola tanjona lehibe ao anatin'izany afana manamafy ny fifampitondrana eto Madagasikara eo ny mpitondra
izay tokony anao asa mifandraiky mivantana amin'ny filan'ny mponina ampanjaka ny fahaiza mitantana eo ihany koa ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena miainginy fotony ho say andray andraikitra amin'ny raharaha maro eto amin'ny firenena. Mihemitra ny fandraisana andraikitra ny olom-pirenena amin'ny akabeany eto amin'ny firenentsika na eo amin'ny sehatra rehetra io na ny fifidianana zany na atao hoe fivoriana eny amin'ny fokotany zany na atao hoe amin'ny kely indrindra izay tokony andraisana andraikitra dia tena mihemitra ny fandraisana anjara ny olom-pirenena eto amintsika zany. Izay ny antony mahatonga namolavolana ny tetika asa ity hoe ahoana ny ahafahantsika amerina indray izay fandraisana andraikitra ny olom-pirenena izay ho tena hitondra fampandrosoana isan'ambaratongany zany. Maninona no eny anivon'ny CEG? Eny anivon'ny CEG satria izay no fanabeazana fototra tsy maintsy tanterahana eto Madagasikara ary matetika rehefa midina ny ambanivohitra antsika dia mijanona hatreo amin'ny 3e ny mpianatra tsy manohy lycée intsony indrisy mampalahelo satria noho ny alaviran'ny lycée noho ny entimanana tsisy tsony dia mijanona ireo mpianatra ireo dia izay no mahatonga ny hoe eny zany no hidirantsika satria farafaharatsiny mahavita ny CEG izy matanjaka olom-pirenena matanjaka arakevitra afaka mitondra anjara birika hampandrosoana izay sehatra irotsahany. Eo zany ny fampiofanana fijerena aloha ny zava-misy amin'izao fotoana izao na diagnostic sy évaluation manahoana zany fomba fanabeazana ny l'éducation à la citoyenneté civisme izay ny anivon'ny sekoly izay tsapanay aloha tamin'izay nidina tany fotony fa lesona fotsiny ilay izy tena manatanteraka ireo mpampianatra izay ankasitrahana fa ny fampiaran'ireo mpianatra azy eo amin'ny sekoly sy eny amin'ny fiarahamonina no atao hoe tsy ampy tsy tena hoe tsy misy fa tsy ampy. Eny anivon'ny CEG anatin'ny faritra 5 eto Madagasikara Antananarivo, Sava, Menabe, Antsinanana ary Analanjorofo no anatanterana ny fandarana sarindra mandritra ny 5 taona. Ankoatra ny fampiroboroboana ny fanabeazana maha olom-pirenena, amafisina ao anatin'izany ihany koa ny mahakasika ny fitantanana mangarahara sy ny fanatsarana ny tolotra samihafa eo anivon'ny sekoly. Ny lanja sorabaventy ny mponina tao ambody ampanambealanana androany maraina fitakinany amin'ny tsorana tsy misy atakandro ny mpianatra rola voaheloka higadra 10 taona an-tranomaizina noho ny fanimbana CEG iray tany an-toerana ny volana aprily lasa teo no antony izany. Takiny ireo namany sy ny fianakaviana ihany koa moa ny anokafana fanadihadiana lalina makasika ity raharaha ity satria tsy rary ny sazy mahazo azy rola ireo hoy ny fanazavana ary mety hisitriny sy kolikoly avolenta tao anatin'ity raharaha ity. Efa nahangona vola mitentina hatramin'ny 7 sy 1 tapitrisa mahery moa ny mponina any an-toerana anarenana ny simba tao amin'ity sekoly ity. Anisan'ny vaovao nisongadina ho any androany any koa moa dia tsy hita popoka ary nanjavona tao anatin'ny vata fitehirizan'ny ministera ny arenan-kibony tany sy ny loharanokarena stratéjika ny volamena sy vato saribity izay milanja hatramin'ny 930 kilao gazana. Hatreto tale jeneraly sy tale tsotra ny fandimby tao amin'ity ministera ity miisa 10 nampidirina amponjavonjy maika no ity raharaha ity hatrany. Nandritra ny fifamindra-pahefana teo amin'ny tale jeneraly teo aloha sy ny tale jeneraly vaovao no natsikatra ny vaditany fa tsy tao anatin'ny vata fitehirizana azy intsony ireo volamena sy vato sarobidy ireo. Mipetraka indray araka izany ny fanontaniana hoe natao aiza ireo harem-pirenena ireo ary iza no tompon'antoka tamin'ity halatra ity. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly sy Antaninarenina kosa ny vokatry ny fifidianana ny filohan'ny Sampidona ny sindika ny mpiasan'ny fahatserana eto Madagasikara. Hier zora manambola no lany fantelony indray ho filohan' ity sindika ity. Sary sy rindrantsary ny tahiriny aina. Ny faha 20 ny volana Jona teo no natao manerana ny nosy ny fifidianana izay ho filohan'ny Sampidou na ny syndicat des employés de la douane. 20 ny birao fandatsaham-bato manerana ny nosy. Ray sy 400 no voasoratra anarana. 420 sy 700 kosa ny mpifidy. Lany tamin'ny Salanis 20 faingo 7 isanjato ny filoha vaovao ery zora manambola. Teo anatrehany mpifanandrina taminy izay niisa 3. Antso voalohany nataony filohan' ity sindika vaovao ity ny tokony anomezana asiny ny sindika indrindra ny avy eo anivon'ny fahatseranana. Ny tamin'ny taona 2014 nanaovana proclamation officiale mivokatra ohatr'izao zany dia ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola tamin'izany fotoana zany sekretera jeneraly sy ny talian'ny kabinetra no nanatrika ny fotoana sahala amin'izao
raha nijeriny tamin'ny taona 2014 dia ny sekretera jeneraly koa mbola teo ihany. Androany moa zany sady tsy eto ny ministra, tsy eto ny sekretera jeneraly Andriamatoa izay mpanolontsaina avy ao amin'ny ministera no tonga eto dia niafatra fotsiny tiana ampitaina dia tsotra hoe meo asiny ny syndicat indrindra atao nidivon'ny faditseranana sy atao nidivon'ny ministera miresaka izahay ny lafy valon'ny olona mbola veriko indray mandeha na ny anivon'ny fitondram-panjakana ambony tsy fantatrareo zany fa indraindray zay ampanatsoana any ambony any na vaty amin'ny mpanohatra manome renseignement anay na vaty amin'ny mpanao politika tsotra manome renseignement anay fa izahay tsy mbola nitarika olona andeha hanonga mpanjakana aloha azafady zay ngamba ny apetraka fa zay manko ny hevi-diso eritrereto mpitondra fanjakana indraindray fa izahay dia hainay ny asanay amin'ny mampitarika syndicat anay. Zay zavatra zay no antony tenenana antsika hoe meo asiny ny syndicat sy ny mpitarika syndicat fa any amin'ny tany mandroso dia zany syndicat zany tena manana ny toerany manokana. Ny volana aprily teo no saika natanterahana ny fifidianana saingy nisy ny fiovana teo amin'ny fitsipiky ny fifidianana ka niemotra ny volana jona teo izany. Anisan'ny fiovana izao ny fisokafan'ny fifidianana manerana ny nosy raha tsy nisy afa-tsy ny teto Antananarivo ihany izany teo aloha. Syndicat mitana anjara toerana lehibe ny Sampidou indrindra eo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola. Saika atahora ny fitondrana hatrany mantsy ny fitakiana ataon'ity syndicat ity hatramin'izay. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy omaly teo amin'ny Carleton Anosy ny fampiofanana ny mpisehatra rehetra eo amin'ny faninana ny loza sy ny tandindony rehefa naharitra 3 andro izany. Ity atrika sy ity izay tafiditra ao anatin'ny cadre de Sendai fifanarahana iraisam-pirenena mandritra ny 12 taona ampiainana ny loza sy ny tandindony. Sary sy rindran-tsary ny tahiriny anatrany. Teo anelanelan'ny taona 26 hatramin'ny taona 17 ny tentina 17 miliara dolara ny fahasimbanara ekonomika sy ny fotodrafitrasa eo amin'ny fambolena noho ny loza voajanahary ho an'ny firenena maro aty amin'ny ranomasimbe indianina. Isan'izany Madagasikara, Comores, Maurice ary Seychelles. Ny faritry ny Indian Ocean ny faritra fahatelo maneran-tany tena voakasika matetiky ny loza voajanahary. Haintany, rivo-doza ary tondra-drano. Anisan'ny mafy indrindra ny haintany natrehan'i Madagasikara ny taona 2024. Teo amin'ny tantarany raha ny tatitra navoaka ny UNICEF. Olona mahery ny iray faingo iray tapitrisa ary ny antsasany amin'ireo dia zaza avokoa no mila fanampiana aingana. Ho fanenana indrindra ny loza sy ny tandindony na ny antsoina hoe réduction des risques de catastrophe no anatin'ny cadre de Sendai. Hitondra ny tenin'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena moa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Ary ny teniny teo laza vonina izy zany hitondra ny mombamombantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izay fanampiana ny Madagasikara amin'izay lafin'izay. Io moa ny fanafrisanareo résilience zay resaka teo ary raha iverenana kely ny zavatra resahany farany teo hoe hitondra tenintsika zany izy atao anatrehan'ireo famatsiana rehetra mba andray ataontsika hoe mila mampiditra an'izay resaka résilience zay zany zavatra rehetra ny projet rehetra andeha hiaraka ho fatsina Madagasikara. Tsara ny mampahafantatra fa ny cadre de Sendai dia fifanarahana iraisam-pirenena mandritra ny 12 taona ahafahana mampiaina ny loza sy ny tandindony. Natsanga ny firenena rehetra mikambana ao anatin'ny firenena mikambana izy ity ny volana marsa 2022. Tafiditra ao anatin'izany Madagasikara. Omaly no ny farana ny fanomezana fiofanana ny mpisehatra eo amin'ny fanenana ny loza sy ny tandindony. Lozam-pifamoivoizana na fatesana olona tetsy amin'ny fasan'ny garana androany maraina moto iray nanao taingin-droa nikasa hisongina camion no niaran-doza tamin'izany. Araka ny fampitam-baovao dia nisy fiara nifanena tampoka tamin'ity moto ity ka tsy afa-ny alentsony ity farany ary tafiditra tao ambany kodiarana ilay camion. Vokany maty teo ny eo ilay nitondra moto iray raha toa ka tsy naninona kosa ny olona nentiny avy ao aoriana.
maresaka iray sampirenena mirongatra indray ary miazakazaka ny fitombony isan'ny olona mitondra ny valanaretina covid-19 any frantsa amin'izao fotoan'izao ny tombo 520 isanjato ihany koa ny tany fanaovana fitiliana ity valanaretina ity tany an-toerana tamin'ny herinandro lasa teo araky ny isa navoaka ny ministera ny fahasalamana any an-toerana Androany Alakamisy miala ranombana sy manora ndray malala tsy avabela ary miady mafy amin'ny fiparitan'ilay valanaretina covid-19 i frantsa amin'izao fotoana izao noho ny fianakiovalanaretina io dia ny tombo be ihany koa ary nahatratra manodidina ny 3 sy tapitrisa izany hoe ny tombo 520 isanjato ny isan'ny fitiliana na ny test PCR natao tany an-toerana teo anelanelan'ny 320 ka hatramin'ny 720 ny volana jona lasa teo raha mbola manodidina ny 2 tapitrisa izany tamin'ny farany volana may lasa teo tao anatin'izay dia ny tombo avy telo ihany koa ny tahampifindrany ity valanaretina ity tany an-toerana raha latsaky ny valorivo sy ray alina ny isan'ny tranga isan'andro tamin'ny faraparan'ny volana may efa mahatratra 405 alina mahery izany omaly alarobia manoloana ny firongatra sy ny fitombony isan'ireo olona mitondra ity valanaretina ity dia niverina indray noho izany ny fanapahan-kevitra ny amin'ny tokony hitondrana arovava sy orona any anatin'ireo fiara iombonana sy fiara fitateram-bahoaka azo antoka ho an'ny olona marefo ary mety ho an'ny olon-drehetra ho ny fanamafisan'ny profesora iray any Frantsa mamafisan'ny mpitondra tenin'ny gouvernement tany an-toerana ihany koa izay voalaza ny ity farany ho fitsinjovana ireo mponina ihany koa dia nanapa-kevitra ny ampiana ny saran'ny fitiliana ho 4 euro ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka any Frantsa araka ny didim-panjakana nivoaka omaly alarobia tsy tantaratra ao anatin'ny volavolan-dalàna ifenitety-bolam-panjakana 2024 ny tena maharary ny vahoaka na miezaka manatsara ny sariny eo anatrehan'ny vahoaka zany mpitondra amin'ireo tetikasa sy ny vinavinana petrany ao anatin'ny volavolan-dalàna ifenitety-bolam-panjakana na sipantsina 2024 io mbola mijanona ho sara mbola mijanona ho soratra fotsiny an'izany fa tsy misy sora-bola mazava Asinandria Malala Tokatra Marla revirevo sy nofinofo ny betsaka ao anatin'ilay volavolan-dalàna ifenitety-bolam-panjakana na sipantsina 2024 rehefa niatrika ny asam-bomera ireo solombafam-bahoaka androany tokony nandalo fankatoavana na fitsipahana tamin'ny fivoriana azony be sy ny maro natrehana na iray antsoina hoe séance plénière teo anatrehan'ireo solombafam-bahoaka androany io volavolan-dalàna miantoka ny impirenena ary ny imbahoaka io hatramin'ny efatrorany alana tena toerana nefa dia mbola ny asam-bomera no natrehan'ireo solombafam-bahoaka sy ny teknisiany ny ministera vola be loatra matsy ireo teboka tsy mazava ka ilainy solombafam-bahoaka fanazavana ohatra amin'izany ny filazana fa tanjon'ny mpitondra ny fahavitantena ara-tsakafo kanefa resaka ny betsaka rehefa tena ny zoina ny apahan'ilay volavolan-dalàna io ary toy izany ihany koa ny fond souverain dia tsy voaresaka mihitsy ny mety ampiasana azy raha araky ny fijerika tsy tanam-potoana izany vao malina nanomboka n'izany hoe asam-bomera marina tsy anam-potoana izay makina boky efa amin'arivo pejy ny totaliny fa raha ny fahalalako azy ny fond souverain dia tsy nahita taratra mahakasika an'izay mihitsy izahay ny mahakasika indray ny hoe autosuffisance alimentaire miresaka an'izay tao resaka hoe développement na hoe fampandrosoana ny industrie agroalimentaire anaovana fanamariana moa tamin'ny ireo solotena mpanjakana solotena ny gouvernement tao ny hoe raha ho ampiroboroboany zany resaka agroalimentaire zany misy ny orinasa malagasy 100 isanjato izay hita fananaovana atojay fanamarina nataonay ny hoe tsy tena misy le état de droit satria misy ataon'ny teny frantsay hoe traitement inégalitaire io manoloana ny etra sy manoloana ny sazy manoloana ny amande manoloana ny karazana pénalité isatsokajiny reny zay zany zavatra hita zay nefa moa zany misy ny mbola fifampiresahana zay ho ataonay amin'ireo tompona andraikitra ireo ny amba hoe isiny zay hoe tsy tokony hitanila ny fikarakarana ny tsirairay ny mpandohetra zany io na olotsotro io na orinasa tsy tokony hijerena loko politika fa raha ohatra ka le firenena ny tiana mpandrosoana dia raha tena tanytandalàna marina dia zay ny anantany ianao hoe hita taratra tao ve zay indrindra na nitsinay na nitondrana fanamariana anisan'ny ray vaingana tao anatin'izay zay le hoe fampandrosoana fampiroboroboana ny fambolena indrindrandrindra ny fanodinana n'izany vokatry ny fambolena zany tsy hitanay taratra aloha izay aloha dia tsorona tena tsy hitanay taratra tao mihitsy zay fa karazana teny sy soratra fotsiny raha momba ny ofiakaran'ny vetsolika eto Madagasikara sy ny fiapetra ho raisy ny mpitondra izay tena avesatra ho an'ny vahoaka malagasy
dia tsy mbola hita taratra ao anatin'ny volavolan-dalàna ifentetim-bolam-panjakana na sy mpantsiana 2024 ihany koa ny momba izay. Hoahena 5 isanjato ny TVA amin'ny gazoil sy ny super carburant ny essence zany. Dia iny moa zany isy fiatraikany satria isy to samihafa zany ao lasa isy ta isan-karazany zany ny TVA manahiry fa resaka teknika ihany koa iny dia zay moa fanazavany ataoko hoe maharesy lahatra ve tsy maharesy lahatra satria ny tena tsy mazava dia tsy mety ny teny atao hoe sorabola mihitsy izy mety ohatrinona izy re fisondrotan'izay satria eo presahana mihitsy zareo amin'izao fotoana izao dia nefa zay misy fiatraikany arakaraka ny hoe raha mipetraka ohatra ataoko hoe lasa 7000 ariary io dia arakarak'izay zany mety vola hiditra amin'ny fanjakana na nahena 15% reo ny TVA dia zay ny tena hoe atreo aloha zany zay dia tsy nety ny laza ary tsy nety ny teny mihitsy ny tompona andraikitra zay mifanatrika taminay tao fa manodidina zay 15% fotsiny TVA alaina aminy au lieu de 20% dia mba mety milatsaka miena kely zany ny vidiny amin'izay fotoana zay miena kokoa noho ny hoe raha atao 20% toan'ny TVA tsy dia tena hitako nohony amin'izay fa tsy nahafapo ataoko hoe tsy nahafapo mivaly teniny mahakasika an'izay resaka manodidina ny solika. Tsy mbola fantatra na andalo fankatoava ny solombavambahoaka androany ihany na tsy na ahemotra amin'ny fotoana manaraka ny fandaniana ity volavolan-dalàna ity. Raha araky ny vaovao voaray amin'izao ora izao moa dia terena laniny izao alina izao ny LFR ary korotana tanteraka ny eny amin'ny anteny miram-pirenena amin'izao manoloana indrindra ny zava-misy. Lafomba hafatanteraka dia nanao jeritodika ny fampandrosoana ny tanàna tariny androany be ny tanàna nambotry manjaka nandritra ny enim-bolana voalohany taona. 300 ny asa fampandrosoana napetraka tamin'ny taona timono efatratra. Sary sy rindran-tsary ny tahiry ny aina. Saika miady rehetra ny komina amin'ny fampandrosoana ny tanàna ambany dia ambany mantsy ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana fohy be indraindray taraiky be ihany koa voavoaray ny SIAD na ny crédit d'investissement destiné à l'appui au développement. Ny fitadiavana fiaraha-miasa ny fampidiran-ketra araka izany no entina anatanterana ny tetikasa fampandrosoana. Ny ena be anefa fampidiran-ketra no ny fahasairana ny mponina. Ny tratranay zany zao loatra eto dia efa mahatratra hatrany amin'ny 300 zay. Maha 300 azy atria fantatsika tsara nety manana resaka vola aloha zany resaka fampidiran-kera sy fampidirana amin'ny tekesiny sara sy aba sy karazany zay fototra efahana mampandroso commune dia mbola ao anatin'ny fampandrosoana ao anatin'ny fampidirana zany zao tsika sy fanatsarana fampidirana zay zany hoe ny volanita tamin'ny volana voalohany dia zay tiny mety relika avany amin'ny taona araky amin'ny 24 zay azo kely tamin'ny 3 volana voalohany iny nafana nanatanteraka an'izay fampandrosoana zay fa eto zany tsika manao nezaka ny ahoana ny fomba ahafahana mampita zay makelikely ny pourcentage raha ny 30% fa ny tokony ho izy raha manomboka ny volana jona hatrany ny volana novambra any vao iveriny hoe anenjehana ny 700. Anisan'ny tetikasa vitan'ny komina Ambotrimanjaka tamin'ny volany madiodio nandritra izay enim-bolana voalohany izay ohatra ny fanamboaran-dalana route circulaire amin'ny 20 kilometatra, ny fampiofanana quartier mobile ho an'ny fandriampahalemana, ny fanavaozana ny tohadrano, manao antsoavy ny ben'ny tanàna mba hijerena akaiky ny fanampinan'ny komina fa miady rery. Zany sy ady zany taona araiky amin'ny 24 mbola tsy voaray izy zao ny eo an-dalana dia io moa zany mba hanaovana antsoavy ho an'ny tompona ndraiky ny député ato anatin'ny district Ambohidratrimo zany eveny mba tonga angamba ny fotoana mba ahafahana manatanteraka sy mamea manolotra amin'ny anjara sy ady ny commune tsirairay tanatin'ny district Ambohidratrimo reny mba ahafahana manatanteraka ny asa fampandrosoana sy ny vinavina efa napetraka amin'ny sy ady reny. Ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena izao dia manomana hetsika ihany koa ny komina Ambohitrimanjaka. Didipotra Vaovao be sy ny fanampinan'ny zokiolona mandritra ny tontolo andro ny 20 jona. Izy kosa ny rindran-kira ny alahady 20 jona. Ho fankalazana ny fentim-pirenena dia zokiolona arivo mahery no nahazo solombody akoho avy amin'ny komina Alasora ho an'ny androany. Ireo 70 taona no miakatra mono ny sitraka izay. Asinandria malala sy tokra marla. Tsy nanavahana loko politika fa rehefa 70 taona no miakatra dia samy nahazo solombody akoho avy amin'ny komina Alasora avokoa. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena dia mba hamalifaliana ireo zokiolona dia efa nanokana vola mihitsy ny komina nanohy izao hetsika fanao isan-taona izao. Ny zokiolona rehetra 70 taona mihoatra
na inona fari-piainany dia nisitraka izay daholo satria asaramanitra ny resaka eto ary solom-body akoa hoan'ny zokiolona avy aty amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Izahay ato amin'ny komina Lasora dia manomana foana ny zavatra omena tahaka izao anatin'ny teti-bolanay. Rehefa manao ny budget primitif izahay ny volana Oa dia efa ampidirinao izay ary ny mpanolotsaina moa zany no manao ny atao hoe fankatoavana dia izahay manatanteraka. Volan'ny komina Lasora madiodio no nentina nividianana ireo fanomezana ho an'ny zokiolona tamin'ity taona ity. Vary 5 kilao isaky ny zokiolona 70 taona no miakatra misa 10 mahery moa izay solom-body akoho natolotra izay. Eo amin'izay vaovao sosialy izay hatrany dia nanolotra fanampiana ho an'ny sahirana aty an-tanindrazana ihany koa ny mpikatroka vehivavy tia any France. Ny zara ireo fanomezana ho an'ny sahirana ireo moa androan'ny vehivavy tia mety Analamanga teny Ambohitra Rahaba. Germano Menjanahary sy Andra Kotomalala. Fitafiana, lamba, kiraro ary sakafo ho an'ny olona sahirana no natolotry ny vehivavy tia Frantsa izay mila ravinahitra any ampita noho ny fahatongava ny fetiny antsaramanitra 20 Jona izao. Nasehon'izy ireo tamin'ny lalana izao fizarana fanampiana izao fa miompo mandrakariva amin'ny vahoaka malagasy ary manara-maso akaiky ny zavamisy sy ny raram-pirenena ny vehivavy tia ao Frantsa. Ireo sahirana teny Ambohitra Rahaba komina Ankadikely Avaradrano no nisitraka ireto fanampiana ireto ka tokantrano misy 50 no nahazo ny anjarany. Nanatanteraka ny fizarana teny an-toerana ny vehivavy tia eto Analamanga. Eto dia tena misaotra ny vehivavy tia Frantsa satria zava-dehibe zavatra natao satria nahatratra 70 zao ny isan'ny olona sahirana teto Avaradrano teto Ambohitra Rahaba no zaraina an'ilay sakafo sy fitafiana mba hanampiana kely hanamaivanana fahasahiranan'izy ireo amin'izao andro fety izao. Tsy safidianana vehivavy ihany fa tena hoe na lehilahy zokiolona sahirana ny ankizy indrindra ary ny ankizy tena be zany tamin'ilay fanomezana. Vehivavy mahery fo mijoro sy mahefa io no teny filamatry ny sampana vehivavy tia Frantsa. Fanirinay ny mba olalpaka ao am-potsika vehivavy rehetra io teny filamatra io. Eo am-panatanterana ny andraikitra raisitsika eo anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ary eo amin'ny toeram-piasana nisy antsika rehetra amin'ny sehatra rehetra ho hiatrany izy ireo. Velom-pisaorana kosa ireto ny sitraka fanampiana avy amin'ny vehivavy tia sampana Frantsa androany ireto. Nilamina tanteraka ny fizarana ireo fanampiana nandritra ny fanatanterana izany. Nisy ny fanambarana izay nataon'ny tanora avy any amin'ny faritra Atsimondrefana androany antso any FFKM mba tsy hitazam-potsiny ny fahoriam-bahoaka. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny antso any fikaonando nasionaly. Germano Menjanahary sy Tahiriny Aina. 12 taona aty aoriany ny fanonganam-panjakana izay notarin'ny Rajoelina ny taona 2024 tsy mitsahatra mitotongana ny fiainam-bahoaka. Vahoaka malagasy ory-jiro, vahoaka malagasy ory-rano, vahoaka malagasy ory noho ny tsy fandriam-pahalemana, vahoaka malagasy ory noho ny fitangany vidim-piainana, vahoaka malagasy tsy mananasa, vahoaka malagasy ory latsaka anatin'ny fahantrana. Raha tokany hoe verina fa avita tsara no ilaina ongana no fampanantenana tamin'ny vahoaka tamin'izany. Raha tsy mandray fanapahan-kevitra ny vahoaka malagasy dia vao maika iamafy izao zavamisy izao. Raha mbola izao fitondrana izao no mitantana ity firenena ity. Lainga sy fampiasonana ny foto-sakafon-dra malagasy. Iombonanay ny fanatanterana ny fikaonando nasionaly izay takiny ny fanoherana tarihin'ny Filomarika Karavalomana hoy ireo tanora avy ao amin'ny faritra Atsimondrefana tamin'ny alala ny solotenan'izy ireo. Izahay tanora Atsimondrefana dia mangataka ny FFKM hitondra ny fivoriana concertation nationale mba hisiany fifidiana marina milamina mangarahara hoenkeny be sy ny maro amin'ny fifidianana 2023. Efa nitondra teteza mitana nandritra ny 5 taona i Rajoelina ary fitondrana firenena faharoa izao fitondrana any Madagasikara izao. Krizy anefa no niainany tao anatin'io teteza mita io noho ny nataony ihany ary izao mbola miverina ao anatin'ny krizy izao indray ny vahoaka ankehitriny rehefa izy no nitondra. Petsaka no mahatsapa fa aleo kokoa zany aina tamin'ny fitondrana teo alohany toy izao fitondrana izao. Izao no tena farafahaizan'ny Rajoelina mitondra firenena.
Anisan'ny mba natao anatin'ny fandaharana miara-manonjaka moa androany mikasika indrindra ny lalàna amin'ny fiantetim-bolam-panjakana izay nodinina teny anivon'ny antenimera ampirenena mipetraka hatrany tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana izay kitoto ka mitarika amin'ny fikorontanana maro samihafa vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy mifehy ny fahefana. Ravorazafy mahenina sy Andrakoto Malala. Tsy vao tamin'ity taona ity fa saika mamiteraka korontana hatrany eo anivon'ny antenimera ampirenena ny fahatarany fahatongavan'ny lalàna ny tetibola atao ankamiana hatrany azara raha misy fotoanandiniana sy adiana hevitra ireo solo-mavambahoaka. Ny fanaovana ordre du jour zany mandalo dingana telo faravakeliny fivorian'ny Braomaritra ao anatin'ny fivorian'ny Braomaritra ny mpikambana ny Braomaritra roambifolo mianada miaraka amin'ny sekretera jeneraly antenimera ampirenena no miara-mandinika an'io ao. Avy eo rehefa vita io dia mandalo any amin'diniky ny filoha io le atao conférence des présidents. Mpikambana Braomaritra rehetra, ny filoha Mbaomiera rehetra, ny filohana vondrona parlementaire rehetra reo no manatrika an'io fivorian'ny diniky ny filoha io. Vita ny diniky ny filoha manana fahefana manao sosokevitra ihany koa na tsy mitovy amin'izay eritreritra ambony Braomaritra aza. Dia vita ny diniky ny filoha zay vao makany amin'ny séance plénière zany hoe fivoriam-be andraisana ny fanapahan-kevitra miaraka amin'ny solo-mavambahoaka rehetra. Dia rehefa nandalo an'ireo dingana rehetrarehetra ireo ny ordre du jour farany zany dia nilaza hoe raha ny andrasana an'io sy ny voafetrany lalàna rehefa ray volana ny andrasana an'io tetibola io inona ny andrasana 20 Jona mbola misy ny tokony hanaovan'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta tatitra tsiraray eo anivon'ny antenimera pirenena dia mbola misy ny fiaonana fametrahana fanontaniana sy fiandrasana valiny amin'ny gouvernemanta rehetrarehetra tokony efa nandeha raha voalaza ny lalam-panorenana ilay tatitra eo anivon'ny antenimera pirenena tokony tany amin'ny fiandohan'ny ty fivoriany ty ny nandeha dia efa nampidiran'ny antenimera pirenena tao anatina ordre du jour tao atenatenany tao fa ny gouvernemanta ny nangataka hoe alohany amin'ny faraparany dia efa narahana ny sitrapony mialatsiny amin'ny fomba fiteny fa zay zava-misy efa tsy fanajana lalàna mantsy zany. Dia atao anatin'ilay 10 andro herinandro anankiroa farany zany ny terena anaovana an'ireo rehetrarehetra ireo miaraka amin'ilay LFR. Atao ny fanahinina ny fahatarana 8 metra ianitra ankoatra ireo tsy fahatomombanana marobe ny avy amin'ny fitondram-panjakana atao manesika ny fandaneny izany tsy misy fandiniana akory etsy ankilany misy firesina tsokombakomba ahataraiky ny atonta taratasy rehetra ihany koa. Kality manao zatra manao lalan-dririnina reo dia miteniteny manao mampandredrisa eo fotsiny ny zavatra nitranga ihany koa député fidèle dia izao hoe le boky be dia be izay menantsika reo zany efa tsy ampisa tena nafanenina mihitsy n'ilay izy ary zaho tena mino fa misy connivence misy firaisana tsokombakomba ao anatin'ny gouvernement hatramin'ny fahefanam-panatanteraka manontolo hoe ataovy aloha izay anaovanareo manœuvre dilatoire ao ataraiky ny document rehetra no ampelantanana ny solo-mavambahoaka indrindra fa ny solo-mavambahoaka ny fanoherana. Tsika zany tsy hoe parazara fa satria solo-mavambahoaka hiasa ary anao an'le asana solo-mavambahoaka no ataon'ny solo-mavambahoaka ny fanoherana dia be dia be ny solo-mavambahoaka fanoherana ny team zany ao anatin'ny commission de finance. Izany ary na maro ara ny antoko ny député ny antoko team dia be dia be koa ny député akoatra ny fanoherana. Izay nitovy hevitra tamintsika zany amin'le fomba tsy mety izay ataon'le ministère dia tao anatin'izay no niposaka amin'izay zany le hevitra hoe aleo aloha atao mazava tsara aloha ty zavatra ty resaka forme ty zay tsika vohiditra amin'ny fond dia izay forme zay ny tsy araka le solo-mavambahoaka sasan'le nirahana fotsiny le hoe alefaso satria zareo nge tanapolo tonga ao tsy mitondra na document nefa zavatra boky be dia be reny na dia taratasy raha tsy misy. Ny sasa moa zany dia mitelefona sy miondrikondrika sy ohatrany hoe tsy miintéressé anazy manodidina ohatrany hoe tsy misy olona manodidina azy kanefa olona miteny mafy be olona manao discussion be manao débat be fa ohatrany fanjakana sy ireo mpanaradia azy ny akamaroany malagasy anefa ao anatin'ny fahantrana lalana. Ny raharaha politika dia ohatran'ny fotaka ao anaty tanana arakaraky ny hiporetanao azy
no mahatonga andreo a mivoritsitra mivoaka ivelan'ny ratsatanana zany ka ne zany fitranana ny rajoel opiretina tao ampelantanany ny fahefana politika rehetra any ka na ny olona zay niara-dita aminy azy dia tafipiritsaka teo anelanelana satria tratra ny letrezana sy tery vaimanta tao anatiny zany fitantanany président any rajoel zany dia zay zava-misy zay no hitantsika taratra amin'izao fotoan'izao eo amin'ny tontolo politika izay mametraka zany fa mahita sary ohatry ny hafaafitsika mahita sary ohatry ny tsy mitovy tany amin'ny fiandohan'ny fitondram-panjakantsika eo ny disadisa anatiny ny samy pombana andriamatoany rajoel eo ny tena hoe tsy firarahina an'ireo zay nanosika azy tia kanatonga anazy a teo amin'izany hoe filoha faratapony eto amin'ny tany sy fanjakana zany any ka mahititsika zany apahana mpanao politika manomboka mitody damosina n'ilay fitondram-panjakana mpanao politika nefa reo ary amin'ny mampanao politika anazy dia zao ao anatin'ny tontolo politika zay misy ny teny manao an'izao hoe tsy misy ny fahavalo mandrakizay tsy misy adversaire éternel zany amin'ny fanaovana politika fa feheziny lalatsaina sy ny lalakevitra ara-politika zay arahany ao anatin'ny antoko misy anao noho izany a misy fanatonana amin'ny mpanao politika rehefa mahita hoe ohatry ny hafahafa ty tary ty ohatry ny hafahafa ty fitondram-panjakany ty ohatry ny hafahafa reto olona miara-miasa amin'ny filoham-pireneny reto a sao dia tokony afaka mifampiresaka tsika ny rafitra maromaro ny syndicat maromaro zay mahita fa manomboka mitovy fijery amin'ny fanoerana ary ny zavatra tenen'ny fanoerana dia marina niezaka ny tenytsika tato anatin'ny fanoerana niezaka napititsika tato anatin'ny lafiny fanoerana hoe zao ny zava-misy marina eto amin'ny tany sy fanjakana misy letrezany eto misy olona tady anao dictature eto tady anao didiko fe lehibe misy dérive dictatorial zany a manangasanga rehefa zany a dia manomboka mahita ny olona hoe misy président dictateur fa ny mpiara-miasa aminy koa dia lasa président kely be da be ary mitondra n'izay dictate zay a eny am-pelantanany hoe za olon'ny président rajoel ka afaka manao zay tiako atao koa ny global news sy ny famerenana fandaharana ahona marina no arahanao rehefa avy eo ary ny fampahalalam-bavao ny horonan-tsary kosa dia mitondra ny lohateny hoe Oceans 11 ny tena kosa ary mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rahampitsindray tompoko